Epistily voalohany nosoratan'i Jaona, toko voalohany. Ny amin'ilay teny manome fiainana no hanawatanay aminareo. Izy izay nisy hatramin'ny voalohany ka efa renay, efa hitan'ny masonay, efa nombajininay ary efa notsapain'ny tanànay no ambaranay aminareo. Eny, efa naseho ny fiainana sady efa hitanay ary tonga vavolombelona izahay ka manambara aminareo. Ny fiainana maharitra mandrakizay dia ilay fiainana nitodika tany amin'iray ka efa naseho taminay. Izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo mba ahazonareo fiombonana aminay koa fa izahay dia miombona amin'iray sy amin'ny Jesosy Kristy zanany. Izany no soratanay aminareo mba ho feno ny fivaliantsika. Izao no hafatra renay tamin'i Jesosy Kristy ka mba ambaranay aminareo. Andriamanitra dia fahazavana ary tsy mba misy aizina akory eo aminy. Raha milaza ho manam-piombonana amin'Andriamanitra isika nefa miaina ao amin'ny aizina dia mandainga sady tsy manantanteraka ny hafatra mari-pototra. Andriamanitra dia ao amin'ny mazava ka raha miaina ao amin'ny fahazavana tahaka azy isika dia misy fiombonana amintsika samy tsika ary ny rahan'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny karazam-pahotana rehetra. Raha milaza ho tsy manam-pahotana isika dia mamita tena ary tsy ao anatintsika ny hafatra mari-pototra. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mitana ny tokony omen'Andriamanitra sady mianatra ka hamela ny fahotantsika sy hanadio antsika ho afaka amin'ny ratsy isan-karazany. Raha milaza ho tsy nanota isika dia mampandainga an'Andriamanitra sady tsy ao anatintsika ny teniny.